misy izy ny zanako hoe inona ny enonao an'izao raha toy izao mama ozy izy ianao fampianaritra lehibe ao am-piangonana dia ianao koa hitondra fiangonana indray dia izaho moa zany sy dia tiako ilay mamaly dia nangina fa mihaino mangina fotsiny aho zany dia rehefa lasa mianatra ilay zanako a dia alefako mafimafy dia liana daholo ny ankizy ao an-trano dia misinjaka dia mianatra amin'ilay hira izay mandeha eo dia fifaliana be ho anay rehetra tao an-trano zany rehefa tsy eo ilay dadan'ny zafikeliko zany zanako karalahy dia rehefa tonga indray izy dia mahena indray zany ilay feon'ilay radio dia mivavaka mafy aho atao ambady izay hoe engany mba tody amin'ity toerana ity ho aho fa za indray ho dia tsy hiverina any fiangonana teo lotsony marina fa tsisy olana tana fa za tsy hiverina tsony fa tena liana be mahaliana be anao a za mifandarana azy zany dia teniteny dia tonga ny 2021 dia pasque faharoa tamin'ny 2021 nanaraka pasque tamin'ny radio a dia ny zavatra nahagaga anahy satria nanao am-bavaka zay tamin'izay dia miorakoraka zany ny olona zany dia hoe samy mivoaka daholo fa misy fahagagana dia nasa mba nivoaka teo tokotaninay a tamin'izay fa tsy taty amin'ny zanako le manakana anahy zany fa tany amin'ny zanako vavy indray dia any tsisy manakasakana zany dia ndao asika fa hivoaka ny tokotany fa misy fahagagana fa ny olona rehetra mahita fahagagana dia tao anatin'izay zany dia nanontany an zareo a ino hoany ianareo ny hitanareo dia zay ohatsy izy ny sasany tsy mahita ninina dia zaho a mahita ny volana ho a anakiroa dia ny mamako mampimeo izy izy koa misy volana anakiroa fa raha ihany io volana io anakiroa ny volana hitako dia misango be ilay volana anakiroa dia okaikin'ilay volana misy tohatra fotsy lava be mihitsiny tena lava be sady tsaritsarebe eo tohatra fotsifotsy io tena nindrandra ho fa tena tsy hitako ny fara dia iny dia tamajanona teo zany ina zany ny tena hoe anisan'ny narisy lahatra anao misy olona manko zao rehefa antanina ohatr'izay dia misy ny anjareo hoe le fampianarana misy ny anjareo hoe le toloteny misy ny anjareo hoe le fomba fitafy misy ny anjareo hoe le fiainana sy le fankatiavana ao anatin'ny fiangonana mihitsy ary ny mamanokana ina dia tena hoe narisy lahatra anao manokana zany tao anatin'izao fiangonana zay aloha tena naharisy dia fizoroana fahatenitena zany maromaro ny mijery fahatenitena ary fahateny manaraka izay zaho moa mbola tsy nahita zay hoe fomba fitafy zany fa mbola any an-trano zany fa le fomba fifandaminana zany sy ny fandrindrana ny zavatra rehetra zay atao zany dia sapako a fa hoe milamina sady hoe mampiadana ny fosisaina zany zay tena naharisy dia tena baboka teraka mihitsy ny kofa hoe za zany tena ataoko zay ahitana anytoerana ity dia atao ambady izay zany misy numero tanona foana moa zany dia nadisako tamina carnet mihitsy le numero ary nandritra n'izay roa taona talohan'ny dirako taty zay zany a dia efa manakahy be mihitsy ny afa mitoro teny rehetrarehetra dia mizaisiko mitsoratra dia indaisiko mitsoratra daholo zany tokoteny dia ny anaran'ilay olona koa fantatry hoe anaran'ireo apôstôly ireo fa tarena tsy hitako dia nefa tonga ny 2022 zany décembre 2021 aloha efa hivoaka amin'izay le zanako zany vitany fianarana dia miantso amin'ny apôstôly atao hoe apôstôly Andreasy zay hoe mba hitom-bavaka ny zanako fa ho afam-panadinana mba hatafitasona tsara amin'ny fianarana izay nataony dia namaly ahy izy nefa le olona tsy hitako dia araka ny enina ina tonga anao joro vavolombelona eto amin'ity onjateo sy fahita lavitra ity zany a nanana olana ianao teo amin'ny ara-dada nanana aretina zany ilazantsika azy a satria efa anisan'ny tsy fahatombanana daholo zany rehetrarehetra izany a ohatra sy ny ahoana ny fitrangana izay aretina na izay olana teo amin'ny vatanao zay tamin'ny
20 taona dia tao amin'ny toeram-piasana. Dia ohatran'ny misy anao kasiparana le toerana fandehanako zany satria za mandray telefona. Dia tao moa niravaina le trano a dia nisoloany planche matevina be teo ka io planche io zany ohatran'ny hoe tsy mipetraka tsara zany io planche io. Dia andeha zany a hiantso olona satria isaky ny amin'ny 12 dia misy olona antsona foana zany. Dia nandeha tamin'ny planche io satria tsy naposy izy hoe planche milangilana ny dia nandeha ka tao anatin'ny fotoana iny tonga dia mivadika le planche dia mianjera 3 mètres de haut zany mianjera tany ambany tany a nefa ao ambany ao korotam-bato fil miboridana dia mianjera tao a dia efa tena tsy nahasiaritena intsony tamin'izay. Dia rehefa tsy nahasiaritena dia misy nahita ihany zany dia avy teo amin'izay dia efa elaela fa misy nahita fa le poignetn'le varavana zany tsy nahasiaritena aloha dia naturel teo dia nahasiaritena ihany. Dia tao anatin'le fotoana tsy nahasiaritena iny a tena hoe maharary no mialaina fa tena maharary no mialaina fa nanomboka teto amin'ity ratsan-tanako ity zany misy aina mivoaka dia tamin'ny akibe tongotra dia mandeha miakatra ohatran'izao dia efa eto fotsiny dia nahantso Jesosy ozy. Dia tao anatin'ny saiko zany kambodyfevasan dia nahasiaritena zany dia navita mikisaka ihany a dia tonga teo amin'ny poignet miboridana be le poignet zany fa le kely ao anatin'ny sisa. Dia nalaiky ny akanjoko dia nataoko ohatran'izao tena hoe dia tafavoaka ny akanjoko dia tafavoaka tao teo mitokona ambaravarana zany dia tsy nahasiaritena intsony dia miditra hôpitaly. Dia zava-nahagaga nefa raha miditra hôpitaly dia tsy nahatra ela be tany satria fa nafoto fampatorana fotsiny omendry zareo dia ka manafody avy ao manaintany ny mason'tabosiko zany dia vasin ambany dia nitarika fahalemena ho aniny zay zavako zay. Dia nandritry ny 50 taona dimpolo taona mandrapahatelo fahaenimpolo taona zany tsy ara-dalàna intsony ny asa zay nataoko zany fa ohatran'ny hoe tena hoe nisy Andriamanitra nitahy tao anatin'izay satria abrogé le directeur ray zany nefa absente lava dia le directeur iny indray no niteny tamin'ny directeur hafa hoe izy marary a tsy mbola afaka makaty dia ny zanako indray zany no nasolo ahy tao teny fa tsy mahay miasa fa natao asa tany ministre zany dia tany ministre indray nasa trano izany koa dia iny zany ohatra hoe présidente foana zany hoe président foana satria misy présidente zany amin'ny toeram-piasana dia nitahin'Andriamanitra satria tsy voaroaka tamin'ny asa tsy miala tamin'ny asa nefa nandritry ny taona eo amin'ny 10 taona io zany mandra-paharetrety dia tao anatin'izay zany dia nisy fotoana maharitra be zany tsy tonga tao am-piasana mihitsy a dia efa mba afaka mba mandeha zany tamin'le fiangonana ny vavahako teo aloha nangataka tamin'ny tonga dia rehefa tonga tany a dia misy za hoe mianatra mitsangana mikisaka aloha dia nandady a dia nitsangana dia natosika olona roa atosiatra dia atosika ohatr'izao ny tongotra dia izay fa mamindra amin'izay a dia mikisaka kely dia oza mba eto amin'ny fiangonana kanjo sy tondra fotsiny atao amin'ilay fiangonana dia avy teo dia tonga dia malemy asa tena reraka be dia mety maverina dia tena mivavaka satria moa za tia vavaka hatramin'ny androm-pahazazako azy dia miteny ihany dia misy olona zany le mamangy ao tokantrano ireny dia ozy izy ny olona hoe Jesosy mpanasitra dia tato saiko zany izy hoe Jesosy mpanasitra dia tsy zany nafaty amin'ny velona Jesosy mpanasitra tsy zay teny zay fotsiny tena Kristy tato toko hoe Jesosy mpanasitra dia niany tombony fahasalamako dia rehefa nitombo ny fahasalamako dia afaka nandeha amin'izay a dia mba afaka nandeha tao amin'ny fiangonana dia tao anatin'izay fotoana izay
fa tena nikiry dia afaka nandeha dia nanao asa lehibe tao amin'ny fiangonana na vitany toroteny manao vondrom-bavaka be dia be zany zavatra nataoko tao amin'ny fiangonana dia nibaniany tombony ihany aloha le fahasalamako afaka nanao voyage tonga tany Diego nandramako daholo hoe hatraiza zany ny fitiavan'Andriamanitra na dia maharary aza dia tao anatin'ny folo taona tateoriana zany satria amin'izao fotoan'izao moa za zany efa enina amby fitopolo taona zany amin'ity volana zay ity zany dia mitsangana nandeha nanao voyage navita nandeha tongotra indroa andro tapatra zany nandeha tongotra avy any tany fotsy tonga tany tanindrazanay nandramako mihitsy zany hoe hatraiza ny fitiavan'Andriamanitra ary hatraiza ny herim-bavaka izay ataoko nandramako mihitsy zany dia izay zany nanao asa lehibe vita izay zavatra rehetrarehetra zay dia kanjo tafiditra tamin'ity fiangonana efa KMM ty zany dia tao anatin'izany hoe tafiditra tao anatin'ny fiangonana ianao tonga dia navita ny zavatra rehetra ve sa misy zavatra tsy vitanao ihany tao anatin'izay efa afaka nandeha ianao nohony amin'ireo olana be dia be dia sitrana ihany aloha zany mba afaka mandeha ohatry olona rehetra fa dia tena hoe tena afaka ve ianao anefa sa mbola misy zavatra tsy vitanao ihany hiditra tao anatin'ny fiangonana kristiana miara-bavaka ianao talohan'ny nidirako tato aloha dia nisy fitosana tato amin'ny Lamosina zany ato amin'ny Lamosina tato zany misy fitosana satria le nitotona avy any ambony zany dia fototra zany le ositra tamin'ny moja zany lasa singa dia teo amin'izay nisy ositra tao dia entinam-bavaka tao dia efa tsy miova mihitsy orona vita le ohatra dia miverina ihany le izy dia hatramin'andrenesako an'ity fiangonana ity dia niantson'ireo mpitondra mivavaka voalohany indrindra dia nisy sœur Amina tonga tany an-trano nanotra anay izy fa tsy dia matetika ampahay indrindra ihany le izy dia efa nanomboka zany le tsaratsara fa zavatra lehibe indrindra dia tsy mba afaka ny fofotra ny tongotra zany na mandeha raha dia mizaitozaito ohatran'ireny zaza miana mandeha ireny na dia mahampita zavatra lehibe raha taolohan'izay fa dia miatra marary fa ny tena mafy indrindra zany dia tsy mba afaka mandinga dia tsy mba afaka mampiakatra lohalika fa dia maharary tena mizaly fa ny aretiko ny marary hoe maty dia ao Jesosy bela dia ao amin'ny Jesosy zany hoe na dia fanadray fanasitrana ary anao zany misy any tsy afaka mandingana tsy afaka miforotra ny lohalika tsy afaka manainga tongotra ihany koa zany mihitsy ary miazakazaka nanao dia taoriana zay rehefa tonga tato amin'ny KMM dia nandeha nanatrika ny pasitany Moramanga dia tao anatin'izay raha mibe dia be ny zavatra hita fa nahitakitana manandrambo dia nahita olona ngedabe teny amin'ny volana dia mikanjo tsy lavabe izy dia le olona eo akaiky ny anankiray zay nahita hoe mahita ozy fa ny anankiray tsy nahita mihitsiny dia nahita an Jesosy hoe nisy olona nandohalika tao amin'ny alitara tany amin'ny Moramanga olona ray no nandohalika teo fa rehefa avy eo misy olona fotsy be lavabe teo amin'le akaikin'le olo io zany vezivezy manao ohatran'izao eo dia niteny tamin'le olona teko hoe tsy ajereo fa misy olona eo akaikin'le olo za moa tsy mahafantatra hoe Jesosy azy fa tsy mahafantatra zay zany dia avy teo amin'izay zany fa misy olona dia avy teo amin'izay dia miala teo nefa olona nandohalika io nandeha nakany amin'ny lalana makany amin'ny tranon'ny mama-paminany iny izy olona ray ihany le izy dia tao anatin'izay zany dia misy amin'izay zany nantsy hoe mametrafanany dia nanampy dia gaga mihitsy fa vao tonga teo dia ohatrany hoe misy nanendaka zany le fitosana kelikely satria efa sitrana tatia Tanarivo ihany zany sasany fa le kelikely faran'le maharary be zany sisy atao dia noko tsisy ninona intsony dia avy teo amin'izay rehefa vita le fametrahana faminary tanana zany dia sambatra be mihitsy satria nahita ny masony manatao tsara tare
jeny tsara misy a dia rehefa ndraiky tanina dia mifiniko mako be amin'ny tanako anankiroa ny tanany dia ina dia lasa mivoaka fa ohatrany hoe sepotry ny fifaliana dia za maivana zany alao hoe andramako dia lasa ny azakazako tany mbadika tany tonga tarehan'ny mpanao lakozely dia nanodidina tany dia zay avy miverina tao fiangonana za indray dia izy vavolombelona andrama izy vavolombelona fa tena falibefa falibe izy tamin'iny za nandehandeha iny a dia nalaiko ny telefony dia natsoko ny zanako tany ambositra dia ozy za sady miazakazaka amin'io hoe za afaka miazakazaka nefa izy amin'io gagabe mihitsy nefa nanomboka ovinako hoe mama no miazakazaka ty zao azao ty zao tena miazakazaka zao hitanareo zao nefa firy taona anao zany za zao efa enina amby fitopolo taona latsaka volana vitsivitsy zany nanomboka ianao dimapolo taona ianao zany nomboka tsy afaka miazakazaka hatramin'izao enina amby fitopolo taona zao ianao afaka miazakazaka zao afaka miazakazaka dia afaka misambina dia afaka misambitana ny tongotra ilany keo rehefa anao ty aloha tsy navitana anao an'izay tsy nisy an'izany mihitsy dia nanandrana ihany keo tamin'ny voalohambolany miala tao trano maraina dia gaga ry zanako oaiza maraina be ary mama io za tsy miteny efa tao foky le izy dia ozy izy za hoe za ndray dia andeha tongotra dia mivavaka zany dia izy fanaiko mitenena ianao fanahin'Andriamanitra dia fanahin'Andriamanitra tonga tapitra miaraka amin'ny anjely makany a Jesosy hoe bebe arsony dia ohatra hoe ohatra zay zany miresaka ohatra tsy zao zany miresaka manodina dia nomana maraina dia zaho ao anatin'izany izy mama preny io eny e izy pray ho avy eo ndreo amiko rehefa tsy hoe tsy betiko pray iny a zanako io zany zany kasina tady lalana amin'izay azy aiza moa le lalana dia iny amizay dia raha nataoko mbavolona amizay miany atany trano ary amin'ny soavynosandra dia nandeha tongotra tonga tany pasy feta iny feta patena tonga soasana ary ndroso sasany rehefa sara zany izy patendroso sasany mandiavako zay fa lalan'izay tonga tany efa mbola sinjaka be tao anaty mbola fiderany tsy mipetraka mihitsy fa tena iny tokon'andro iny dia avy teo dia nirava tamin'ny tena bus zany fa mbola milahatra any amin'ny bus miady lalana zany nga mbola andeha tongotra nanomboka avy any Soave masoandro ianao jusqu'à teny Pasika nandeha tongotra navita an'izay ve ianao taloha tamin'izao mbola tsy narary aloha navita fa aloha tamin'ireny anjera iny zany tsy navita an'izay tsy mandeha tongotra lavitra zany ara-tantanana ny tonga ny tongona dia manao ahoana ny fihetseponao zany amin'izao sady afaka mandeha tongotra lavitra ianao mandritry ny adin-drozy ianao teo adin-drozy sasany adin-drozy sasany no afaka miforotra milohalika indrindra moa zany miverina tanora mihitsy afaka miazakazaka ohatra ny tanora rehetrarehetra manao na ny fihetsepoa nomeny mitombo an'izany fafahany zany ianao voalohany indrindra aloha dia era makasitra tao anjinjy nahitra misaotra an' Jesosy ihany koa satria ny zavatra tsapako za tsy nisy manotondra tonga fa ny radio zany voalohany indrindra ary tao anatin'izay dia matanjaka ny vavaka ary enjana tatolaka mihitsy marina fa sarosarotra ny zavatarahana raha pitahaina amin'ny fiangonana ivavahana tamin'ny teoria kanefa kosa rehefa tena tian'i Jesosy ianao dia tena hoe
zay fitiavana zay tsy mahasakana miala-piranona ary tsy mahasakana ny fotoana fa matoa misy sakasakana zany dia mety hoe asa ara-bola angamba satria sarosarotra izy na ohatra hoe misy manakana kanefa raha ohatra hoe teo any an-danitra ianao dia aza miala atony kalmena mandra zay mandra zay ary za dia magataka tatompo ny za Jesosy mbola manomboka ampia am'izao satria mbola betsaka ny zavatra tsy haiko zany ato amin'ny fiangonana fa kosa ezaka andro amin'ny fa mba meo fotoana na dia 7 taona amin'ny 26 août 2022 aza dia mangataka raha menao karakaratsany menao 4 taona monja mangataka raha mety ianao fa za teo amin'ny mba ho libre eo amin'ny alalan'ny karamako zay raisiko dia mba ho libre ny fotoana rehetrarehetra satria dia izy vola eo an-tanako mba hanaovako ny asa fampona ao amin'Andriamanitra satria talohan'izay namafy fa namafy tao anaty tsilo fa amin'izao kosany mamafy amin'ny tanilonaka dia mba havokatra ary mba hanana trano fatany any an-danitra satria rehefa mipetaka amin'ny fahatana vita hatramin'izay dia Jesosy efa miteny revela be misy izy tompo ka dia matoky sy minino fa tsy hiverina amin'izany rehetrarehetra izany intsiny satria efa namela endrika Jesosy. Mino fa dia voarahintsika rehetra ny anatin'ny fotoantrano any izay fijoroana vavolobelona izay eo ihany koa ny hafatra efa miteny izy teo hoe raha teo any an-danitra ao ianao zany dia ato amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka no hitadiavana ho an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izany nanomboka 20 taona izy zany no mienjery teo amin'ny 20 taona lavalava ihany zany hoe 70 taona zany 70 taona zany izy naratra tsy afaka ny azakazaka tsy afaka miforotra ny lohala tantanana rehefa mandeha fa rehefa natao délivrance zany hoe niraisiny mpaminany Jehova fotsiny ny tanany tany mipasika faharoa azony tanana masina moramanga tonga dia izao hitanareo izao izy afaka mitsangana tsara afaka mandeha tsara afaka miazakazaka tsara matanjaka ohatry ny tanora mavita mandeha tongotra adiny roa avy any amin'ny faritra ny soavy masoandro hatrany apasika lavitra ihany zany mba andehanana tongotra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampony dia afaka tanteraka mihitsy bebe arso inona ny afatra farany ampitainao ny teno marana antsika ny fandahara afatra farany dia aokisika rehetrarehetra hivavaka ny mamako amin'andrindra ninona vavaka ataonao dia zatsahatra ny miantso ny anaran'i Jesosy ho an'ny mama mpaminany satria mivavy mahery fo izy ary matanjatsaina faharoa manaraka an'izany adinio amin'ny maharen'ny mpianakaviana ny ren'ny mpianakaviana fa na dia roa raha ny zanaka ao anatin'ny tokantranonao sahirana ianao karakara azy miaro azy mampianatra azy mampitafy azy mampihinana azy ka maika ava olona amina rivo ny aman'alina ka dia izay zany mba hiangaviko amin'ny tanandroa dia miangavy koa eran'ny province rehetrarehetra indrindraindrindra ho anareo zanako izay any Tebo any marina fifaliana tanteraka nareo fa aza mitsahatra mivavaka ny didy folo tandremy dia tandremy ny didy folo ary araho ny eo anaty baiboly fa ny eo anaty baiboly zany hoe la bible entière zany fa ny filazany tsara zany fa mifandray ihany ny baiboly sy ny filazany tsara kanefa fa kilo tsara mihitsy dia dinio ny eo anatin'ny baiboly fa ao ny tena misy ny tena mangatria satria ao koa no ahitanao ny soa rehetrarehetra ary eo ihany koa no ahafantanao ny lalana zany tokony zoranao fa na misy famonjena na misy atao hoe fisainana ny vilivily dia aoka hitana didy folo dia hafatra manokana tena hafatra ho amin'ny tanora ny fiangonana FKMM dia aoka tahaka ny isika manao robe lava tsara tarehy koa toe-saina toe-tso toe-panahy ary eo am-piangonana dia aoka hiseho fa fiangonana ty ny fiangonana atao fivavaka
satria fivoana anadansika fa tsy hoe ireny fotsiny ka izay rehetra miverin-dalana miverena zay rehetra mangetaheta tonga satria misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny apokalypsy faharoa amby roapolo ao andiny fito amby folo aseho raha ohatra misy vatosoa zay dia mivavakio zay tenin'Andriamanitra zay satria io tenin'Andriamanitra namen'Andriamanitra na volony indrindra niakarako teo ambony altara tamin'iza tsy mbola nyvavakaty mitoroteny miteny io tsy adiniko mandraky amin'ny fofona io satria zao tena nitahin'ny tompo aho tamin'ny antiny ray monja dia midetahena tao anatin'izay rehetrarehetra zany fa amin'izao tanteraka izany tenin'Andriamanitra zany nefa tamin'ny andro tsy fahalalana zany nanomezam-panamasina anyteny tanàna akasitrana feno bebe asona am'izay afatra izay mino fa naray tsara ny afatra ihany koa isika rehetra iafatra no foy dia zao hoe raha ny tompo nanafaka azy tao anatin'izany gejana matotra azy zany dia mintsy manantena fa hain'Andriamanitra ihany koa ny manasitrana sy manafaka antsika rehetra naiza naiza toerana misy anao raha napakevitra anao hitady an' Jesosy tompo hanampy anao izy ao anatin'izany rehetra izany dia samy mahireza daholo isika rehetra ny tompony hitantsika hain'Andriamanitra manokana anao votoso mandatsika dia tahin'Andriamanitra isika rehetra